Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna ny tsara indrindra amin'ny fampitaovana ao an-tokantrano manolotra ho anao ny vaovao. Vaovao shampoing Style Vulperi. Vaovao faux shampoing citron, papaye mixement amin'ny sachet sy tavoahangy. Ankafizy amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Vaovao shampoing, sardine Annie, Soka Vitre, manolotra anao ny vaovao. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier tsara lalàna manolotra anao ny vaovao. Raika ambin'ny folo desambra folo sy roa arivo, raika ambin'ny folo desambra efatra ambin'ny folo sy roa arivo. Safiditra amin'ny programa ny fanjakana ankehitriny ny fahatsiarovana nananganana repoblika fahaefatra tamin'ny taona folo sy roa arivo. Izy kosa ny hetsika izay ho tanterahan'ny elatra mapara rapitso, hetsika izay arahan'ny mpitandro ny filaminana akaiky ny amin'ny mety ofisian'ny foara-pefy. Ny alatsinainy 5 desambra ho avy izao no fantatra izay orinasa voalohany ahazo anondrany entana amin'ny alalan'ny lalam-barotra Goa. Nanomboka ny alatsinainy teo araka izany antso ofisialy nataon'ny ministeran'ny indostria. Hatreto misy avaly ireo orinasa lehibe nanao fangatahana. Nitokana teny amin'ny anjerimanontolo andrano ireo mpianatra ao amin'ny fakulté médecine Nakatso tsy manaiky ny siny asa fampiroroana eny amin'ny anjerimanontolo izy ireo. Taky ny ilazana ny marina ao ambadiky ny fandrobany indromy sesy ny anjady teo amin'ny fakulté médecine. Iakatra avokoa ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny andavanandro ao aorian'ny 15 desambra ho avy izao. Isan'ny voakasika manokana amin'izany lafarinina ny siramamy izay nafarana tamin'ny volana septambra. Any ivelany noraisin'ny filoha frantsay teny amin'ny serana piaramanidiny i Serge Lazarevic, gadra frantsay farany voatazona tany Hidal avaratra Mali efa ho 3 taona izao. Mijano mangingina kosa ny ontra sy ny fifanarahana ny amin'ny antsorana azy. Ny andindininy izay rehetrany. Équipements de maison, n'attendez plus et choisissez le magasin Sharp Tsaralalan, le représentant des marques Sharp et Séverin. Sharp propose toute une gamme de congélateurs, réfrigérateurs, lave-vaisselle, machines à laver et divers types de petits électroménagers. Pour tout achat d'un appareil Sharp, le magasin offre une garantie de 12 mois. Sharp, idéalement vôtre. Soka Vitre en Utapénac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôles. Du 15 au 31 décembre, moins de 10% sur les menuiseries en aluminium, rideaux métalliques et volets roulants. Soka Vitre en Utapénac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soka Vitre en Utapénac. Très sincèrement à votre service. Zato isanjato Vao Kolo tsy miparitaka Vao Kolo tsy mandoto sady mora hoentina Vao Kolo azo antoko Vao Kolo tsara kalitao Vao Kolo tsy matahotra orana Tsara Vao Kolo Ok Ya mora ampiasaina Vao Kolo Vao Koko tsara ho zao zato ariary. Tongolo voatetika, miavaka kotomila, paty, ampio sardine Annie.
vita ny sakafo. Sardine Annie ankafizo amin'ny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka tetika voatabia ampio sardine Annie. Vita ny sandwich. Ankafizo amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Mettez-vous à jour et choisissez le meilleur de la technologie. Le magasin Saint-Georges Vista vous offre plus que des cadeaux car les prix sont en folie. Des rice cookers, des robots multifonctions, des fours micro-ondes, sans oublier les machines à coudre Saint-Georges et Vista. Tous à des prix imbattables chez Saint-Georges Vista. Retrouvez aussi de divers modèles de congélateurs et réfrigérateurs adaptés à vos besoins à des tarifs les plus bas du marché. Magasin Saint-Georges Vista Taralalan, garantie et service après-vente assurés. La prison, bah ouais, carrément. Hein. Je suis partante, hein. Tant qu'il y a des bons. Ny valatra raika amin'ny telopolo décembre 10,00 monja ny décodeur ho an'ny tolotra manomboka amin'ny évasion sady manampana ny fametahana azy. Tsy manampaharoa ny fety ao amin'ny canal plus canal 7. Une grande promotion pour tous les clients chez Leftmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Des cadeaux surprises attendent les clients pendant cette promotion. Lefmet, Anoussad. Pour mieux vous hydrater, Vitalo. Oui, maman, c'est Vitalo. Oui, c'est Vitalo. Partout, à tout moment. Santé, fraîcheur, vitalité. Vitalo, la pureté en bouteille. Vitalo, la vitalité au naturel. Mon eau, c'est Vitalo. Krismasy indray mitselatra tsisy nofo tsy tanteraka andahoafozina daholo ny atao tokantranontsika rehetra e ny télé ovaina an'le smart tv led amin'izay sady azo anaovana internet lecteur ovaina an'le hd frigo atao amin'le ngeza ny cuisinière gaz atao amin'le misy lafaoro ny ampli bafle andizana amin'ny farany taona ekene ary multirobot sy mibatezy to adinao promotion tsy misy to azy nge zao amin'ny conforama e hatramy groupe électrogène ka izany tsy hoany conforama tsara lalàna mirary fety sambatra ho anao haiko prody manolotra anao tadio tsara tare loatra ianao milanao loatra pelana ianao nge directeur e oronan-tsara indray miseho okane ivoaka manerana ny nosy ny 17 décembre ny dvd sy vcd amin'ny vidiny 7 ariary sy 10 ariary original ihany ny atsika e tadio Bonjour G, salut G, c'est un G fahita, ndao aky mba hiaraka? Andao ary Fidetana rehetra ariary na 500 000 francs tambaolaiky a dia mahazo ticket tombola ray dia inavo loka mety ho azo ticket loka voalohany a mandray sanjara ary fa mety anao no itsika invitana ka hibata lay télé goavambe tandremy sotara loka 20 personnes atondro baolay ho anao fety milay miaraka amin'ny baolay
Mankafalindray tomboky lasomoko vavy ny tsy diako ny tokantrano amin'ny izao takarivo izao miarabanao ary manasana indray anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry ny Kolo TV hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejin'ny politika avy hatrany vaky ny ady eo amin'ny Andry Rajoelina sy ny folo ankehitriny era zonary mampianina tsy tafiditra ao amin'ny programma anasa ny fanjakana ankehitriny ny fahatsiarovana ny nananganana ny Repoblika fahaefatra tamin'ny taona 2014 izany hoe feno efa taona rahampitso tsy fanajana ny Repoblika mijoro ankehitriny ny tsy fanajana io andro ny faraka ambin'ny folo ny volana desambra io ho nisy mbambao karazana maso Kristiny nisy ihany koa ny hetsika izay ho tanterahany elatra mampara rahampitso hetsika izay ho arahin'ny mpitandro ny filaminana akaiky amin'izay mety ofisiny ny fioaram-pefy erin'ny narabary no mitatitra ny mahakasika izay. 12 desambra 2014, 12 desambra 2014, feno efa taona rahampitso ny nanaovana soniny fananganana ny Repoblika fahaefatra. Repoblika natsangana tao aorian'ny narava ny fitondravana ravalomanana ary nirosony ny malagasy tamin'ny fitondrana tetezamita. Nandritra ny 3 taona nijoroana nankalazaina hatrany ity andron'ny faraka 12 ny volana desambra ity ary nosokajiana ho andro tsy fiasana saingy andraisaka rama. Tapaka tao anaty filakevitry ny governemanta nefa fa andro tsotra toy ny andro rehetra izy manomboka amin'ity taona ity ary tsy misy hetsika manokana ihany koa ataon'ny fanjakana ho fahatsiarovana izany. Fa tsokevitra ny an'ny mpitondra ankehitriny hoy ny solombavam-bahoaka Kristina Razanamasoa. Tsy niavoko mihitsy ny fanapahan-kevitry ny fitondrana hoe tsy ianao fahatsiarovana an'io daty io satria voalohany indrindra io lalam-panorenana io no mampisy ny filoham-pirenena mampisy ny androm-panjakana ny governemanta fa tsokevitra mihitsy ny azy fa raha tena olom-pirenena izy ka hoe tena mibanjina n'izany atao hoe valeur de la république zany dia tokony hatsahany 11 décembre. Ny 12 ny volana febroary 2014 tetsy amin'ny hôtel Carlton no nahitana ny filohan'ny tetezamita nanao fanahian-kevitra farany. Nanginona ary tsy nahazo vaovao intsony ity farany nanoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny. Na tamin'ny raharaha nampizarazarany mapara na tamin'ny resaka fampihavanam-pirenena nangina i Andry Rajoelina. Fanehoan-kevitra ny amin'ny fahadisom-panantenana amin'ny fitantanana ny raharaha-pirenena ankehitriny no atao rahampitso hiatrany ity solombavam-bahoaka ity. Ny tenany izay sady minisitry ny fitsarana tamin'ny andro nanaovana soniny fananganana ny Repoblika fahaefatra. Anambara ny hoe zavatra tsapa hoe manahoana ny 4e Repoblika izay iainantsika efa hery taona zao fa tena fahadisom-panantenana dia tsy mifanaraka mifanamby izay natao ny fanamby natao tamin'ny vahoaka dina natao tamin'ny vahoaka teny amin'ny tolona 2009 ny zavatra misy amin'izao fotoana izao ary dia tena ohatrany hoe vao maika maizina ary miditra anaty tunnel. Mahatsiaro ny mapara fa tian'ny fitondrana rajonaro mampianina ho fatimomoka ka hitovy amin'ireo tolom-bahoaka sasany teo aloha ny taona 2017 270 ary ny taona 2020 ny fanovana ny ezahana nentina nanomboka ny taona 2020. Itsikilany nampitandrina izay mety ho fototry ny fioaram-pefy ihany koa ny mpitandro ny filaminana. Tsy nahazona lalana ny hetsika atao aty ivelan'ny faritry ny foiben'ny mapara hoy ny zandarmerie pirenena eto Analamanga. Ny ao anatiny dia verina fa tsy misy anoitohina ny mety filaminam-bahoaka. Ny aty ivelany dia araka ny lalàna izay lalàna velona dia misy andreo ataoko hoe zavatra tsy maintsy atao zany amin'ny hoe famorina olona misy fangatahana izay atao any amin'ny manam-pahefana sivily ka rehefa manome lalana moa ireo manam-pahefana ireo ny azonay atao dia manampy an'ireo mpiandraikitra mba tsy hampisy ny fikorontanana mpiandraikitra izay mamory olona zany. Mifanohitra amin'izay raha tsy nahazo lalana kosa dia ny ataona ihany koa zany amin'ny alalan'ireo taratasy avy amin'ireo manam-pahefana sivily ireo dia manakana mba tsy hisy ny fanelingelelana ny zony hafa. Fantanina nipetraka ny hoe anohitra amin'izay ve zany Andry Rajoelina sy ireo mpanaraty azy. Ny azo antoka aloha izany dia tapaka tanteraka ny tady eo aminy sy ny mpitondra ankehitriny. Izany hoe mety hisy endriny vaovao indray ny fifandanjahan-kery eny amin'ny ivon'ny antenimieram-pirenena. Andrasana araka izany izay mety ho fanambarana ataon'izy ireo rahampitso mikasika izany.
mbola eo amin'izay pejy ny politika izay hatrany mandefitra tanteraka ary tsy mipetraka amin'ny toerana tokony isy azy intsony ny lalam-panorenana ny repoblika faefatra noho ny tsy fanajan'ny mpitondra izany hoy Pierre Holder avy amin'ny vondrona mapara androany tao anatin'ny herintaona ny ainana tao anatin'ny repoblika faefatra misy vohitsakitsaka ny andiny lalam-panorenana raha ny fanazavana ireo nampandany eny tamin'ny taona 2014 tsy mbola nahatsikaritra tsy fanajana lalam-panorenana kosa ny HCC hatreto eny nalabary hatrano mitatitra ny mikasika izay. Efatrany amin'ny fiantombohan'ny fitondrana rajonaromampianina nanangana ny gouvernemanta rehefa niteraka adihevitra be ny fanajanana tsy ny lalam-panorenana. Adihevitra teo amin'ilay andininy fa 450 izay mamaritra fa ny antoko politika na ny vondrona antoko politika manana solombavambahoaka be indrindra ao amin'ny antenimieram-pirenena no tokony hanolotra ny Prime Ministre. Teo ihany koa ny resaka fananganana vondrona parlementaire ny amin'ny antenimieram-pirenena izay tsy hita izay tena marina mikasika azy sy ireo lalàna maro samihafa tsy narahin'ny mpitondra ankehitriny. Ny lalam-panorenana nefa no tokony hoarifanina ho an'ireo mpitondra hoy Pierre Holder. Ny lalam-panorenana dia lalàna natao ife manokana ny mpitondra fanjakana sy ny manam-pahefana rehetra, zay no antsoina hoe lalam-panorenana. Zao no tsy azony atao, zao no azony atao, zao no tsy maintsy ataony kosa. Zay ny ao anaty lalam-panorenana. Manahoana ny fanatanterahany mpitondra an'izany zavatra voalazan'ny lalam-panorenana zany satria ny fanajanany ireo zava-boalazan'ny lalam-panorenana ireo hoe reto tsy maintsy ataon'ny mpitondra fanjakana, reto tsy azony atao, reto azony atao, ny fanatanterahana an'izay no mitondra fandrosoana ho an'ny fiainam-bahoaka. Faranteo hita any amin'ilay volavolan-dalàna mikasika ny haute cour de justice ihany koa fa manana solotena roa ao amin'ny voamierapandray fitoriana ny HCC. Raha ny voalazan'ny andininy fa 520 ao amin'ny lalam-panorenana nefa tsy azon'ny mpikambana ao amin'ny HCC atao ny mitana andraikitra hafa andraisam-bola ankoatra ny eo amin'ny sehatra ny fanabeazana. Tsy hita ao amin'ny lalàna ihany koa raha ny endriny ankehitriny no jerena ny fisaraha-pahefana izay voalazan'ny rijateny Savaranando ny lalam-panorenana. Mitsabaka be loatra ao amin'ny rarahan'ny fahefanam-panao lalàna ny fahefanam-panatanteraka. Miandry ny fiantsoana azy ny avy ao amin'ny HCC vao afaka mihetsika hoy ny filohany. Indray mbola miandry zay zavatra voakany zareo zay nge raha tsy misy hoe misy mametraka any aminay tsy afaka manao zay. Raha ireo rehetra ireo mampametra-panontaniana ny amin'ny mahaleo tena na tsy ny HCC. Resaka lalam-panorenana eto ny adihevitra ary ny HCC no fitsarana miantoka ny fampanajana tsy izany. Iandry an'iza hitory izy ireo vao hanao ny fanadihadiana mikasika ireo tranga na tsy fanarahan-dalàna amin'seho ankehitriny. Iza ihany koa ny sahitory mikasika izany. Vaovao mikasika ny zon'olombelona efa milamina ny firenena hoy ny Prime Ministre Kolo androany rehefa nanontaniana momba ny fanoneran'ireo olona niara-ny ampibin'ny dahalo tany amin'ny faritra Atsimo ny Nosy. Ny fiarahamonim-pirenena nefa etsy ankilan'izay mamaritra fa mbola mitoetra izany ary miseho amin'ny endriny maro samihafa mahatratra hatramin'ny 730 ny fanatsarana natolotry ny firenena malagasy tany Genève momba ny zon'olombelona ny volana novambra farany teo ezaka fanatsarana sy fampiarana ireo no atao manomboka izao nankalazaina androany tetsy amin'ny karla taona nosy ny tsingely taona fa 20 taona ny sy ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona Gaetan Ndretsilava no mitondra ny mikasika izay. Na ny fiarahamonim-pirenena malagasy na ny firenena mikambana samy efa niantsony amin'ny tokony hanajana ny rafitra araka ny lalàna momba ireo dahalo 520 any Atsimo. 22 milliards d'ariary de budget. Marina fa nisy 20 miliara ariary natokana ho an'ireo dahalo ny vafo ampiasaina amin'ny fanentanana azy ireo, ny fanangonana ireo fitaovam-piadiana ary ny famerenana azy ao anatin'ny fiarahamonina. Zava-dehibe izany, saingy mbola misy zavatra hafa tokony atao. Manao izay azony atao ny gouvernemanta amin'ireo dahalo, fa ahoana kosa ny amin'ireo niaran'ny asan'izy ireo. Noho izany, ny zo ho an'ny fanarenana azy ireo, eo ihany koa ny resaka tsy maty manota. Maro amin'ireo dahalo no nahavita herisetra mahery vaika. Mila mieritreritra ihany koa ny fanjakana amin'ny famahana ireo olana ireo. L'État doit être plus présent là-bas, voilà, pour pouvoir régler ces questions. Vao marina kosa androany fa tsy mitovy hevitra momba ny anonerana ireo nahita faisana no ny asan-dahalo ny Prime Ministre Kolo toy ny hoe reharehan'ny gouvernemanta ankehitriny ireo dahalo ny ovafo. Efa milamina ny tany sy ny firenena hoy ny Prime Ministre raha nanontaniana momba ny onitra tokony ho an'ireo niara-ny ampipiana no ny asa ny dahalo. Araka ny teneniko aminareo mbola tsy nisy jugement hatrany amin'izao ka misy natao hoe droit à la présomption d'innocence. Ny zavatra mahafinaritra antsika amin'izao fotoana izao aloha dia fa tsy misy ny famonoan'olona, dia tsy misy ny fangalaran'olona, tsy misy ny
tsy fatoriana satria matahotra ny olona. Araka izany efa mandry fehizay ny tany any atsimo raha nitatitra voarain'ny premier ministre Kolo efa voafehy ny asan-dahalo fa omaly no nisy fanafian-dahalo tany iosy ary nisy fahafatesan'olona izany fanafian-dahalo izany. Tsy miombo-kevitra amin'ny lehiben'ny governemanta ihany koa ny solombam-bahoaka maro indrindra ireo lany tany atsimon'ny nosy. Resaka fampandrindradraisa izany hoy izy ireo. Dia mahazo vaovao avy any atsimany ihany aho dia hoe tsy fanjam-pahalemana zany aloha dia mbola mikilainy olona amin'izao fitsika miteny izao hoe. Manamafy izany ny fiarahamonim-pirenena. Ho azy ireo endrika hafa ankehitriny no isehoan'ny famonoan'olona sy ny tsy fanajana ny ison'olombelona. Zava-misy eto amintsika noho ny tsy fatokisana ny fitsarana dia mbola manao justice populaire ny olona zany ange dia efa fanameloana faty. Misy l'exécution sommaire zany ange dia efa fanameloana faty tsy voatsara akory le olona zany rehetrarehetra zany akoatran'izay lazaiko aminareo fa nitsika malagasy tsirairay avy mahagaga tsy nitoezaina intsony ao anatin'ny fanajana ny asiny. 10 desambra 2790 10 desambra 2020 enina-ambin'ny taona androany nanambaran'ny firenena mikambana tamin'ny fomba ofisialy ny zon'olombelona. 570 andro iarovana sy adiana ho an'ny zon'olombelona. Io ny loha hevitra novidiana iainana mandritra ny taona mandritra ny fankalazana. Mifandray amin'izay zon'olombelona izay nodinihana teny amin'ny anteny miram-pirenena androany ny fanafoanana ny fanameloana ho faty na ny peine de mort. Raha valomanana kosa indray mangingina treto ny raharaha mikasika ireo mpiasan'ny ACM miisa 4 sy Jean-Marc Koumba efa misy ireo vondrona isan-karazany manao ny hetsika rehetra mba hamoahana azy ireo isan'izany ny hetsika ataon'ireo vondrona isan-karazany tarihin'ny rasy manana Paulbert na Iros Freedom for Koumba. Esan-dan'izay ny fanangona tsony izay ataon'ireo solombam-bahoaka Timy Tsimbazaza izay mbola tsy hita mazava treto hoe firy no efa nanao tsony izany. Fanatezina. Efa nandefa taratasy tany amin'ny filohan'ny anteny miram-pirenena sy ny ministeran'ny fitsarana ireo mpikambana amin'ny Freedom for Koumba mba hamangy an'ireo mpiasan'ny ACM 4 sy Jean-Marc Koumba. Miandra-pahangina ny ovalin'io izy ireo. Antony, matahotra sao misy hamadika raharaha politika ny fangatahana izy ireo. Ankoatr'izay, misy ireo fanangonana tsony izay ataon'ireo solombavambahoaka Timy eny amin'ny anteny miram-pirenena. Fanangonana tsony amoahany ireo voatazona any Antsiranana momba ny raharaha valomanana. Fanangonana tsony izay lazaina fa efa mandeha tsara hatreto. Ny dingana voalohany aloha zany dia ny nandefa ny pétition ary marina tenenao pétition zany dia mandeha eran'ny aty amin'ny assemblée aty miram-pirenena dia mandeha koa any amin'ny district ny député tsirairay avy dia rehefa voangona izy dia hitantsika eo ny toerana. Efa betsaka, efa be da be. Raha tsy ahivina, nambaran'ireo solombavambahoaka Timy fa tsy izy ireo irery no manao sony sy manao fitakiana fa misy ireo solombavambahoaka hafa efa nanao sony. Hatreto aloha mbola tsy hita hoe firy marina ireo efa nanao sony. Raha ny hevitr'ireo solombavambahoaka HVM sasany dia tsy misy ny ambony lalàna fa tokony ho tsaraina avokoa raha ara-dalàna ny tanana azy ireo. Mbola tsy nandalo tambany masoko za foa nahita ndraiky tamin'ny gazety hoe ny Timy miaraka amin'ny hoe HVM taiza ozy dia hoe zamba agnatin'ny vondrona parlementaire HVM nefa tsy ary nresahana an'izay hoe gagagaga zany mahita le tegna zavatra marina sa raha zavatra forono zay zany. Raha ohatra ataontsika hoe anaovana hoe nonzon'olombelona aminahy ka ny jiaby misazy iny manana zo koa tsy tokony izay no izana anazy hoe rariny ve nampidirana azy iny ampony na nitazona anazy na tsy rariny zay foa zany. Hatreto mbola tsy fantatra hoe anaiky ny famangina angatahany mpikambana ao anatin'ny Freedom for Koumba ve ny ministera sy ny filohan'ny anteny miram-pirenena. Hatraizany mety ho herin'ny fanangonana tsony nataon'ireo solombavambahoaka raha oviana no avoaka izy ireo. Vaovao farany voaray izao hariva izao kosa no entina aminao malinaraka fantatra fa mikorotana tanteraka ny ao Morondava amin'izao fotoana izao nisy olona 3 maty ary maromaro no naratra mafy araka ny ampaham-baovao azy tamin'ity hariva ity. Fantatra fa nifandona ny mpiasan'ny Sukoma sy ny mpitandron'ny filaminana any an-toerana ny olan'ny Sukoma izay nambara ny fitondram-panjakana tamin'ny herinandro farany teo iny fa efa nivano izao miverina mikorotan'izao indray amin'izao fotoana anarano ny fampahalalam-baovao izao mivory avokoa ary tsy
mbola azom-baovao ireo tompona ndraikitra ny filaminana any an-toerana ary araky ny fanazavana izandarmariam-pirenena etsy amin'ny toby iratsy mandraveverina fa isy fanampim-baovao mikasika izay ho azo amin'ny tiariva ity. Fa izay koa nivadiantsika eo amin'ny pejin'ny toe-karena araky ny fanarahinotana anatin'ireo lohatenim-baovao ny alatsinainy 10 desambra ho avy izao no fantatra izay orinasa voalohany azo fandranana entana amin'ny lalam-barotra agoa ity farany izay niato vokatry ny krizy nandalo teto amin'ny firenena ary nisokatra indray nanomboka ny alatsinainy teo araky ny antso ofisialy nataony ministera ny indostria efa andalam-pifanentanana ireo orinasa mpamokatra fitafy sy ny ministera 5 amin'izao fotoana izao miara-miasa araky izany masitsivana apetraka izy ireo hatreto misy avaly ireo orinasa lehibe nanao fangatahana fanadihadiana. Ezaka atao ny ampiakatra ho $1 miliara ny vidin'ireo entana aondrana eo amin'ny tsenam-barotra ny agoa. Ministera 5 no ifantona ireo mena lalana ny ministeran'ny indostria, tontolo iainana, asa-panjakana sy ny lalana sosialy, ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ary ny varotra. Ho an'ny ministeran'ny indostria, ny famantarana amin'ny ankapobeny mikasika ireo orinasa no ifitorana, ny taratasy ara-panjakana, ny karazana famokarana atao, ny mombamomba ny mpiasa sy ny tahiry ary ny fahafahamamokatra. Efa mandeha ny fitsidian'ireo orinasa mpanodina lamba hatramin'ny alatsinainy farany teo, taoriana andraisany antota taratasy fangatahana izy ireo. Rehefa voadinikay le zay zavatra zay le dossier napetraka ireo zay dia manao descente zay sur terrain manamarina izay dossier zay ary une fois zay manao descente sur terrain dia misy avy eo rapport ataon'ny organisme ministériel tsirairay avy hodinian'ny comité organe de décision après dia ny comité organe de décision zay indray no mivory après an'izay fivoriana zay no ivoaka ny opérateur mahazo ny visa agoa. Ho arina amin'ny mpandeha fiaramanidina ivoaka ny ivelany ireo orinasa mpanodina lamba. Ny certificat d'éligibilité azon'izy ireo aorian'ny fifantenany no toy ny passeport. Arak'izany, mbola mila visa agoa ireo mpanondrana ankoatra io certificat d'éligibilité io. Azon'izy ireo alaina any amin'ny douane araky ny fanazavan'ny tompona andraikitry ny fanatsarana ny odidin'ny indostria. Ny entreprise zany dia indray mandeha no visitena. Une fois hoe mahazo éligibilité izy dia maka indray mandeha dia maka visa any amin'ny douane zay le hoe visa agoa. Izy koa visa appareil miaraka amin'iny fa tsy isaky ny andefa entana koa izy dia visitena foana fa ary ny visa iny maharitra 5 taona. Hamorona asa hatramin'ny 2 hetsy fa indrindra ampitombo avy 3 eny ny fatrany entana aondrana eo anivon'ny tsenany agoa. Io ny tanjon'ny mpandraharaha eto Madagasikara manomboka amin'ny taona ho avy io. Ho amin'izao fanomboana izao, ny orinasa mpanodina lamba aloha no ahazon'ny lalam-barotra. Mbola tsy misy resaka ireo vokatra hafa. Anatanteraka ny fivoriana voalohany ny komity mpifantina ny alatsinainy ho avy izao. Amin'ny herinandro arak'izany, efa ho fantatra izay orinasa voafantina tamin'ireo voatsidika ho afaka avy hatrany angataka ny visa agoa. Fa hiakatra avokoa ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny andavanandro aoriany fa 15 desambra ho avy izao. Isan'ny voakasika manokana amin'izany ny lafarina sy ny siramamy izay nafarina tamin'ny volana septambra farany teo ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Tsy ampy ny tahirany amin'ireo mpamongady ary efa namany ilany ireo entana nafarina mbola ny ambony sambo tamin'ity taona ity nitomby ny fanafarana entana amidy amin'ny faran'ny taona. Fanatetiana. 10 andro tsy ahatongava ny fetin'ny krismasy efa manomboka hiteny an-tsena ny fiakaran'ny vidiny entana ilaina amin'ny andavanandro. Ny vidin'ny lafarina sy ny siramamy no efa nahitana izay fiakarana izay. Raha toka 700 ariary ny kilao ny siramamy iray volana lasa izay, voanigadina ny volana desambra niakatra ho 400 ariary. Izany hoe raha toka 4,7 ariary ny gony teo aloha, niakatra ho 5,7 ariary izany amin'izao fotoana izao. Toraka izany ihany koa ny vidin'ny siramamy, niakatra 2 ariary ny kilao tuka 700 ariary izany iray volana lasa. Niakatra ho 4,7 ariary ny vidin'ny gony iray raha toka 5,7 ariary izany teo aloha. Aina nefa ny mbola hiakaran'ny vidin'ireo entana ireo afaka andro vitsivitsy raha ny fanazavana ireo mpivarotra mpamongady. Fiatraretana ihany aloha dia ohatrany hiakatra ihany raha tena anina ohatrany tsisitsisy daholo zany izy. Tsisy fa vitsivitsy ny tonga fa tsy tena maharaka le stockage. Rehefa tsy dia misy le izy dia miakatra ho azy ohatran'izay dia
efa kaiky fetoatra zao. Ankoatra ny tsy fahampian'ireo tahiry isan'ny mahatonga ny fiakaran'ny vidin'entana ihany koa ny fidinana tsy ankiatony ny lanjan'ny ariary. Avy any Egypta ny 700 lafarinina sy siramamy tonga eto amintsika na tiana na tsy tiana. Izy fiatraikany any amin'ireo mpivarotra tsotra izay fiakaran'ny vidin'ny siramamy sy lafarinina eny amin'ireo mpamigady izay. Ohatra amin'izany ireo mpivarotra mofomamy amin'izao ankatoka ny fety izao. Hiakatra ihany koa ny vidin'ireo mofomamy amin'ny krismasy na ny bûche de Noël raha mitaha amin'ny taona lasa. Miakatra kely zany ny prix amin'ity ingrédients zany mety lafolafo. Tody sy ny lafarinina ny tena lafo be zany. Raha toka manodidina 903 ariary hatramin'ny 2 alina ariary nanao an'ireny bûche de Noël ireny tamin'ny taondasa, manodidina ny 4 ariary hatramin'ny 2 arivo sy 2 alina ariary izany amin'ny ity krismasy 14 sy 2 arivo ity. Vaovao momba ny serasera kosa indray no entina aminao manaraka no foana ny fanjakana malagasy ny lisansa nomeny ny fanjakana ny orinasa Star Times izay azon'izy ireo ny volana desambra 13 fa azon-dalana andefa ny fahitalavitra avy amin'ity Star Times ity eto Andrenivohitra io raha ny fanazavana hatrany ity orinasa ity izay voalaza fa isan'ny mitady ny ampahany amin'ny tsena ny TNT eto Madagasikara. Tsy vao izao no foana ny firenena iray tahaka izao ny lisansa ity orinasa Star Times ity fa efa nisy ihany koa ny tranga tahaka izany tany Congo voalazan'ity gazety iray ity izay narahinao teo fa ho takalo ny fampindramam-bola 50 tapitrisa $, nanomezana lisansa ho an'ny Star Times ny volana desambra tamin'ny taona 13 tsy mbola namoaka vaovao ofisialy mombizay kosa ny fanjakana malagasy hatreto fa mikasika izay fiforonana makany amin'ny TNT izay hatrany fantatra efa tafatsangana ny komite nasional misana ny fivadiana ny amin'ny rafitra TNT na ny televizion numérique terrestre eo ampiandrasana ny fankataovan'ny gouvernemanta ny drafitra san'izy ireo ankehitriny mialoha ny anomboana ny firotsahana amin'ny tena fametrahana io rafitra io mpandraharaha ara-pifandraisana vahiny iray no tonga nanolo-tanana vonona iaraiasa amin'ny fanjakana malagasy. Fa izay koa ny vadiantsika eo amin'ny pejin'ny fampianarana ny tokony ireo mpianatra ao amin'ny faculté de médecine androany eny Akatso androany tsy manaiky ny sy ny asa fampiroroana eny amin'ny université izy ireo mitaky ny lazana ny marina ao ambadiky ny fandrombana indroa misesy ny anjado teo amin'ny faculté de médecine. Ny tompona ndraikitra ao amin'ny faculté tsy andan'izay dia tsy nety naneho hevitra malona ny zava-misy tamin'ity faculté ity fanadidiny. Raha nanao fanambarana ny mpampianatra tao amin'ny faculté médecine tamin'ny alatsinainy teo ny amaizana izay nahavanina ny loza dia ireo mpianatra indray androany no nitaky ny ilazana ny tena marina ao ambadika ireny fanafiana roa nahazo ny faculté de médecine ireny. Raha ny zava-misy ny faculté de médecine ihany nisy namaky efa indroa zao. Raha tsy hivina ny efitra misy ny taratasy-panadinana no very tamin'ny fahavakisana voalohany. Tamin'ny faharoa kosa ny Brown Sojabe no nisy nandoro. Raha araka ny loharano Vaovao eninay nafindra tao amin'ny Brown Sojabe ireo taratasy-panadinana naverina ny voalohany sy faharoa ny volana desambra lasa teo. Raha io loharano Vaovao io ihany nisy ampahana taratasy-panadinana may hitan'izy ireo. Ny fanambarany Sojabe farany anefa milaza fa tsy nisy may ny taratasy-panadinana. Inona ny tena zava-misy marina mitaraina ireo mpianatra. Tsika tamin'ny mpianatra mpitsabo androany zany dia miompana indrindra amin'ny zavatra izay nitranga tao amin'ny faculté de médecine. Izay tsy voaindray no niseho tao amin'ny faculté de médecine. Koa zany izay mpianatra dia manao hetsika firaisankina ary manameloka zato isan-jato ny zavatra sahala amin'ireny. Faharoa manaraka an'izay dia mahatsapa izahay fa tandindomindoza ny hoavinay mpianatra amin'ny mety ho fahasimbany fitaovana na fotodrafitrasa izay mba ezaka kely efa vita na ny taratasin'ny mpianatra na hatramin'ny taratasim-bola ny mpianatra dia mahasaro-piaro anay ny zany zavatra izany. Raha tsy hivina tao aorian'ny fahavakisana voalohany efa nasiam-panovana ny fitandrona ny fandriampahalemana teny amin'ny université Ankatso. Nasiana miaramila manokana amin'ny ambina ny famerenana ny fanadinana sy ny efitra misy ny taratasy-panadinana. Ny zava-misy mbola voadory ny Brown Sojabe taiza ireo mpiambina ireo nandritra ny fanafiana. Ny fanometsina ankolaka ny mpiambina sy ny mpianatra. Ny tompona andraikitra eny amin'ny anjerimanontolo etsy andaniny dia miaiky fa tsy ampy ny mpiambina eny amin'ny université.
zany zao efa miezaka aloha zay am'izao fotoana izao resaka sécurisation fantatsareo zany fa ny mana problème zay a miresaka ressources humaines miresaka sécurité am'izao fotoana izao fa ny zanay zao aloha dia misécuriser ny infrastructure misy eto dia efa miezaka zany zao zay a anomboka ny amefy tanteraka ny université Antananarivo satria hitanareo ny abeany zany a sarotsarotra ihany ametsaka olona amin'le izy a ny olonay efa lehibehibe daholo ny ao amin'ny mpianja ny recrutement tsy dia misy a tomarena aminareo zany a fa ny budget ny université renfort ny université 4,4% fonctionnement fa ny akoatr'izay zany a bourse ny mpianatra karaha mampanjarary ny heure complémentaire manoloana izao zava-misy izao miorooro ireo mpianatra ny amin'ny mety ho avy ny fianaran'izy ireo manahy ny tsy fahatombombana ny valim-panadinana ivoaka manaraka eo raha misy marina ny fahamaizan'ny taratasy-panadinana averina indray ve zany ity fanadinana ity valim-panadinana izay tokony ivoaka ny 7 ny volana desambra ho avy izao maresaka avy any ivelany any Frantsa noraisy ny filoha frantsay teny amin'ny serana mpiara-manidina ny Serge Lazarevic gadra frantsay farany voatazona tany Kidal avaratry Mali efa hotely taona izao mijanona ho mangingina kosa ny ontra sy ny fifanarahana ny amin'ny namitsorana azy ankilan'olona efatra hafa ihany koa no mbola andalina ny fifampiresana no momba azy ireo amin'izao fotoana izao fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24 taoriany fifampiresahana nataon'ny mpitondra frantsay sy nigeriana tamin'ireo vondrona islamika tao amin'ny faritry Kidal avaratry Mali amam-bolana mahery zao ny gadonao Paris Serge Lazarevic tonga tao amin'ny lapam-panjakana taony ame Nigeria ho Mali alina isan'ireo nitanany vondrona Al-Qaeda Maghreb islamika na akmi ity lehilahy ity telo taona no nitazonana azy tany Sahel teratany franco-serbe tsy fantatra mazava ny onitra na ny fifanarahana ambadika amin'ny amitsorana azy hatreto ny vaovao tateriny ainao manjery vahiny no nilaza fa ambadika izao ny amoahana ireo gadra islamika roa any Eponza nandritry ny fampiresahana tamin'ny filoha nigeriana ao Mali no nahafantarana fa ny ena 70 kilao i Serge raha 20 kilao izy tamin'ny fotoana nakanankeriny azy taoriany ny valandresika ny arana tamin'ny mpanao gazety ihany koa no nanaovana fizam-pahasalamana azy afaka milazy Frantsa ankehitriny fa tsy misy intsony ny gadra teratany frantsay no tanana any amin'ny firenen-kafa mbola misy olona efatra ihany koa nefa tanana ankehitriny any Kidal ary efa mandeha ny fifampiresahana amin'ny amitsorana azy 20 desambra 20 20 desambra 20 tsy tafiditra amin'ny programan'ny fanjakana ankehitriny ny fahatsiarovana nananganana ny Repoblika Fahaefatra tamin'ny taona 20 efa milamina ny firenena hoy ny Prime Ministre Kolo androany rehefa nanontaniana momba ny fanonerana ireo olona niarany ampibiny dahalo tany atsimo ny alatsinainy 20 desambra ho avy izao kosa no fantatra izay orinasa voalohany ahazo ny fandrarana entana amin'ny lalam-barotra Agoar farany eo amin'ny lafiny fampianarana ny tokony ireo mpianatra amin'ny fakulté mampianatra ho mpitsabo eny Ankatso androany iompana amin'ny hevitry ny fiangonana mahalona ny fampihavanana ny fandarana tafatafa izay arahinao amin'ny onjam-peo ny Kolo FM 9 teboka valo raha mpitso amin'ny 7 sy fahaefandeza ihany koa no entina manakatra ny fiarantsika tamin'ny tianio ity mametraka ny veloma ho amin'ny raha mpitso indray veloma tompoko ny fampahalalam-baovao teto amin'ny Kolo TV dia niarahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsaralalàna. Vao shampoing style Vulperi. Vaovao, vao shampoing citron, papaye X-Mont amin'ny sachet tavoahangy. Ankafisa amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy.
Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Ny fampahalalam-baovao Kolo TV dia niarahanao tamin'ny Vaovao shampoing, Sardine Annie, Soka Vitre. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier tsara lalàna nanolotra anao teo ny vaovao.